Miarabantsika indray amin'izao arivorivy izao. Tsiketraka isika amin'ny fanehoan-kevitra manoloana ny tsirara. Ka ny raha nahita sy ny raha nanaraka ireny kabary, sarisarina kabary, tsy kabary ireny amiko fa interview téléguidé, soa ihany fa nisy any Gasikara izay nijoro amin'ny mampanao gazety azy marina. Ka ny fanontaniana tena votoato amin'ny fanontaniana tamin'ireny zany, tamin'iny dia ny hoe frantsay ianao sa tsia, valiny dia nitopodina ohatran'ny rahantsika rehetra nahita ireny, fa izay mihitsy no tsy mampisaina an'ity filoham-pirenena ity. Ataoko farankisosina foana satria amiko tsy filoham-pirenena izany ary tsy mendrika ny filoham-pirenena tena manitsakitsaka sy mamono hasina izany asa na andraikitra masina farany ambonina filoham-pirenena izany, manala baraka amin'ny firenena malagasy ary manao tsinontsinona ny vahoaka malagasy satria tsotrany rehefa frantsay ianao dia ireny efa ny raha nahita rehetra ireny araka ny fitenenana hoe hita-poko, hita-pirenena, ny maha olom-pirenena frantsay tanteraka any Rajoelina, izany hoe citoyen français à part entière. Izany no nahazoany ny certificat de nationalité française par naturalisation, na inona nahazahoany azy dia citoyen frantsay izy aloha, izay aloha tsy azo lavina. Dia manarakarak'izay misy ilay certificat rehefa mahazo nationalité ianao dia misy certificat de nationalité. Ny raha rehetra nahita ny tasomia ny prime ministre sy ny ministry ny ati-tany tamin'izany. Ary hita ny raha nahita koa ny anaran'ny Rajoelina, tsy resaka ny ankoatra azy ny fianakaviany izay Vateamanjana izay zany, fa ny anaran'ny Rajoelina mazava ao anatin'ny journal officiel frantsay, ny repoblika frantsay. Ka nahodika havia izy nahodika havanana araka ny fitenenana dia frantsay izy zany. Ka izay no ananany an'iny kara-panondro raha antsika rehetra nahita iny koa. Ary mino koa fa mbola manana kara-pifidianana koa izy any amin'ny toerana fonenany na hoe résidence aleny sy iainany rehefa tonga aty Frantsa izy. Ka eo zany ilay olona hita mihitsy ny maha olona kanosa sy mpamadika azy satria tsy mi-assume, izany hoe tsy zakainy izany izay zava-misy maha frantsay azy izay tsy tonga ho azy fa nangataka izy matoa tonga tamin'izany. Ka tsy namaly mihitsy izy zany rehefa namerina fanontaniana foana Gasikara hoe frantsay ianao sa tsy frantsay. Tsy mahasamy aika izy zany satria fantany loatra fa voararan'ny lalam-panorenena malagasy ary nandika lalàna izy satria filoham-pirenena am-perinasa izy no nanao an'ilay fangatahana, mbola teo am-perinasa izy zany, fantany dia fantany fa zavatra tsy mety
fa zavatra raran'ny lalàna sy famadihana ny vahoaka malagasy sy ny firenena malagasy noho ny andraikitra izay sahaniny. Ka tsy misy idirany zanany, izay foana mantsy ny naverimberiny hoe ny tombotsoan'ny zanany no nangatahany ny azahoany ny filoham-pirenena frantsay. Izany filoham-pirenena izany dia tsy tokony hizarazara loha amin'ny fianakaviany na ny havany na ny antokony, fa ny voalohany lolohaviny etapin'ny loha dia ny firenena malagasy sy ny vahoaka malagasy irery ihany, ka tsy mitombona ary tsy misy idiran'ny raharaham-pianakaviany mihitsy, ary izay ilay tsy maha-homme d'État-n'ny Rajoelina mihitsy, satria afangarony ny fiainam-pianakaviana, maha-raim-pianakaviana azy sy ny maha-filoham-pirenena azy. Ary indrindrandrindra koa moa atsika efa mahita sy mahalala isan'andro ny fangarony ny antokony PGV zany amin'ny firenena malagasy. Zavatra fahotana mahafaty zany eo amina hoana filoham-pirenena iray. Ary mbola resaka nampimehy ihany koa, fa mbola nandeha ihany koa ny resaka tononony daholo ity filoham-pirenena Amerikana ka Afrika Atsimo ka ity rehetrarehetra ity hialana bala sy hodi-potoanana, satria efa nolazaiko teo fa tsy misy idivirana, tsy azo ivalozana fa fahadisoana manoloana ny lalam-panorenana izay nanaova ny fianihanana ka izay ininihana nitsakitsahana rehefa nangataka ny filoham-pirenena frantsay izay. Ary zavatra tsy azo ivalozana zany, izany fanitsakitsahana lalam-panorenana zany, efa misesisesy tsy voalohany fa fantany loatra fa hikitika azy ary ahavoa azy eo amin'ny toerany izany fahadisoana goavana izany, ka izay no ninihany nanafina azy indray koa, izay ny fandroany mbola nafeniny koa, sady efa tsy miaiky izy fa frantsay no mbola nafeniny koa fa frantsay izy tamin'ny nanao sy nirotsaka candidat tamin'ny taona 2018. Zavatra mbola fahadisoana goavana eo anatrehan'ny tany sy ny firenena sy ny lalàna izany. Iarahana malala fa nisy ny tsikombakomba tao, satria ny CENI sy ny HCC dia nahafantatra mazava tsara mihitsy, indrindra ny Ara-Kôtoariso, fa nanana ny filoham-pirenena frantsay izy fa dia mbola niekeny araka ny mahazatra moa hoe araky ny lalàna sy eken'ny lalàna ny fiatsahany. Ka tsy ireo zanany na koa ireo firongony nasaina nanatrika ny kabary saritsarina kabary ny filazako an'io fa tsy kabary, dia tsy misy idiran'ny fanontaniana napetraky ny mpanao gazety fa raharaha mahakasika any Rajoelina filoham-pirenena manoloana ny
lalam-panorenana malagasy, zay no iantefany ny fanontaniana, fa tsy ireo zanany na ireo firongony nasaina nanatrika, satria mazava ho azy fa tsy tonga teo foana ireny fa nasaina anardia hitetehaka fahatany, zany hoe hanao diversion rehefa sepotra ilay filoham-pirenena izay tsy mahavita miaro tena rery, satria efa resy ny fahamarinana ka tsy afaka mijoro aneon'ny heviny mazava am-pahamarinana intsony. Fantany dia fantany tsara fa nanao fahadisoana goavana izy, ka tsy hiaki-naoviana izay fahadisoana izay, satria fantany tsara fa ny fanitsakitsahana lalam-panorenana goavana ohatran'ireny dia mendrika sazy farany mentitra indrindra dia ny patipisana na empêchement ho an'ny filoham-pirenena. Ka momba izay indrindra dia fantany fa misy ny antenimieram-pirenena sy ireo solombavambahoaka maro an'isa tarihan'ny filohan'ny antenimieram-pirenena azo ny anteherana hiaro azy, satria tsy maintsy mandalo any ny fitoriana rehefa mipetraka. Zay vao ahavo azy hiverina any amin'ny ACC, ka ny ACC moa na dia natao hoe mpiaro sy gardien zany hoe lalam-panorenana zany dia fiarahantsika malala fa efa any anaty paosiny sy any anaty kitapony avokoa. Matoa nafeniny izany sy nanaovany tsikombakomba ny maha-Frantsy azy, dia fantany fa ankoatra ny mahafantika an-dalana azy dia tsy hisy olona hifidy an'izany candidat vazaha-taratasy zany na oviana raha fantatry ny olona rehetra zany talohan'ny fifidianana tamin'ny 2014. Raha malala fa tsy tompontsoan'ny vahoaka malagasy velively fa vato misakana manelingelina ny tompontsoa pirenena sy ny fiandrianam-pirenena malagasy ny fananany zoom-pirenena frantsay. Tsy misy idiran'ny tompontsoa manokana ny zanany na dia kely ny raharaham-pirenena, ka hoe zay no antony nangalany ny zoom-pirenena frantsay, fa zavatra pozina ho an'ny firenena malagasy izany. Raha fehezina izay rehetrarehetra izay sy ny zava-misy sy ny tantara misy hatramin'izao dia mihevitra ny tenany ho tompon'ny tany sy ho tompon'ny lalàna ity rangahy ity. Tonga izy nanonga-panjakana, novainy ny lalam-panorenana, tsy tokony afaka nirotsaka izy 70 taona vao afaka nirotsaka, novainy 70 taona zany. Ity indray efa tokony ho tapitra ny mandahany, dia izao mbola miolakolaka mandrirarira manao tetika mbola hanova ny lalam-panorenana indray, ka hamafa izay tsy fahafahan'ny olona manana zoom-pirenena hafa izay hirotsaka velively,
satria ireny araka ny lazain'ireny mpiaro azy ireny dia ny olona foana ny diso fa tsy mahay mamaky ny lalàna. Aoka ho fantatrao fa tsy anao irery Madagasikara ary mpiandry vola vita fotsiny ianao, nomena fetim-potoana mazava 5 taona hitondranao namezana fahefananao hitondranao ny firenena. Izay raha moa dia efa tsy zavatra tsy mitombina satria zavatra madio no nahazahoanao an'izy. Mbola averiko ihany fa izay nandika ny lalam-pandrenona dia tokony ahilika, esorina amin'ny fomba rehetra, araky ny lalàna, resaka ampesement, araka ny fifidianana. Nefa moa ny fifidianana madio izany mbola asakasaka misy izany eto amin'ny tanintsika, ka andraikitry ny HCC manokana izay miaro ny lalam-pandrenana sy ny antenimieram-pirenena ary ireo député, ireo no tena fosotra miaro ny mpanao ratsy sy ny mpandika lalàna eto amin'ity tany ity, mahatonga ny tsy maty manota satria tsy misy fitsarana malalaka izany eto noho izay repoblika tsy tandalàna, repoblika bananiera hoy ny fitenenana. Ka mazava izao fa tsy hanaja lalàna izy fa dia hoe raha mahita fa tsy miaiky ho diso fa mbola hisisika hanao kiribiby hirotsaka indray ary ianao nefa fomba fanao ny mahazatra. Ka manoloana izany dia aty amintsika vahoaka masomandidy ny andraikitra manoloana izany, hijoro ary tsy hilefitra manoloana ny tsirariny sy ny fandikan-dalàna, tsy hanaiky ary sakana amin'ny herintsika rehetra ny rotsahana olona manana zom-pirenena vahiny hiverina hirotsaka indray ka hitondra ity firenentsika ity any amin'ny kizo sy ny antsana faran'izay lalina indrindra izay efa misy sy iainantsika amin'izao fotoana izao. Ka mahay reza daholo tompoko lahy sy tompoko vavy fa izay no miandry antsika satria mazava fa tsy hiala moramora eo Ray Rajoelina fa tsy maintsy tolona sy ady amanaina no hanilika an'io eo. Ka dia mahay reza daholo indray tompoko lahy sy tompoko vavy ary mandram-peona daholo indray.